hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Hitantsika tamin'ny lesontsika tamin'ny herinandro ambony fa fitaovam-piadiana mahery vaika eo am-pelatanan'ny mpino ny firaisana. Ny lesontsika tamin'ny alakamisy dia nilaza an'izao hoe ny firaisantsika no manampy antsika hahatanteraka ny andraikitra ara-paminaniana ananantsika amin'ny mahasisa tavelantsika araky ny faminanian'ny baiboly. Vakio Apokalipsy 2:7-7. Amin'ny fitoriana ny filazantsara mandrakizay amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny fiteny ary ny olona rehetra. Apokalipsy 2:7-9. Ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia mbola manantitrantitra ny amin'izany firaisana izany ihany ary manome torolalana antsika ny amin'ny ahatongavana amin'izany firaisana izany. Toe-tsaina manao hoana no tokony hananana, toe-tsaina manao hoana no tokony hokolokoloina, fihetsika manao hoana no tokony hatao, lalam-piainana tahaka ny ahoana no tokony harahana mba hahatomombana izany firaisana na firaisan-kina izany eo amin'ny fiainantsika mpino. Toa mamaly ny vantana ny fanontaniana mety mipetraka momba ny tsy ambaratelo ny firaisan-kina sahady ny lohateny ny lesontsika, zany hoe ny lohateny ny herinandro manao hoe ny firaisan-kina amin'ny alalan'ny fanetretena, lesona fahefatra amin'ny taona. Ny havanareo Benoît Rakotovao indray izao miaraka aminareo izao androany manolotra ny arahaba sy ny firarian-tsoa ho antsika rehetra mpiara-mianatra. Lesona ny anarantsika tsy ela akory izay ny amin'ny fahaiza misaotra. Koa dia misaotra n'Andriamanitra isika voalohany indrindra no ny fahasoavany lehibe nahatrarantsika indray izao anio izao hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, saotranao zahay nomenao indray izao fotoana izao ahafahanay miara-mianatra eto indray. Hoderaina mandrakizay tokoa ny eny anaranao masina. Sasao madio zahay ho afa-keloka ary omeo anay ny fananao masina hitarika anay amin'ny fahalalana sy fahamarinana rehetra. Amin'ny anaratsoanao Kristy mpamonjy no azo anay maniry sy mankataka izany vavaka izany. Amen. Miodikodina manodidina ny firaisana na ny firaisan-kina ny lesontsika. Hoy ny tsy anjerintsika manao hoe dia tanteraho ny fifaliako mba hiray saina ianareo, hiray fitiavana, hiray fo, hiray hevitra. Filipianina 2:2. Hery ny firaisan-kina. L'union fait la force, hoy ny frantsay. Fomba fiteny fantandaza loatra io fomba fiteny io. Raha tsy atao fahalalana-kandrina fotsiny io fomba fiteny io, fa ampiasaina ka ampiharina amin'ny tsara, dia ahazoana fandresena sy vokatra lehibe.
Zay zany ny teny fampidirana. Leson'ny Alahady 20 Janoary ny taona 2024 ny tsy fifanarahana tao Filipy. Ny revolisiona lehibe nentin'ny fampianaran'i Kristy dia izy mandrava na dia izay heverintsika ho fahendrena lehibe eo amin'ny kolotsainantsika olombelona aza. Ny hoe aza mangalatra ny ny soratra masina nampahatsiahy fotsiny sady manantitrantitra fotsiny fa ny olombelona na aiza na aizana mahafantatra tsara ao am-pony fa ratsy izany mangalatra izany, ka tsy fampianarana vaovao amintsika olombelona ny hoe aza mangalatra satria fantatsika fa zava-dratsy izany. Matoa ny mpangalatra miafina rehefa manao ny asa ratsiny dia satria fantany fa ratsy izay ataony. Fa misy fahendrena sasatsasany fonositsika anatin'ny ohabolana, fonositsika anatin'ny fomba fiteny, inoatsika fa marina ary ampiharitsika amin'ny fiainatsika, nefa raha tarafina amin'ny soratra masina dia hita fa mampitsikafina ny tsy mahatomombana ny toetratsika ihany, tsika olombelona izany. Ohatra hoe, aka ohatra vitsivitsy aho, ohatra ny hoe aie de toi et le ciel t'aidera, fomba fiteny frantsay io. Na koa ny hoe fiteny malagasy indray ity, tiavo ny an'ny tena fa ny an'ny hafa tsy homeny. Angamba raha tarafina amin'ny fahendrentsika olombelona ireo filamatra ireo, efa misy zavatra mihabo ihany ao, zavatra pozitifa ho izy ny frantsay, araka ny kolotsaintsika. Fa raha tarafina amin'ny soratra masina ireo dia mbola fomba ankolaka ahazoana mikolokolo ny fitiavatena ihany ireo. Ny fahendren'ny lanitra mbola mitaky antsika hanao dingana lavidavitra kokoa noho ireo. Dingana iray tadiavin'ny lanitra ataotsika, hitatsika ao amin'ny Matio 7:12 zay manao hoe koa amin'izany na inona tianareo hataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Zay zao dingana anankiray. Dingana anankiray faharoa hitatsika ao amin'ny Filipiana 2:7. Tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrano tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Zay zany vaky ny teny. Ny tsy fifankahazoana rehetra, ny adiady rehetra, ny fifanolanana rehetra, na ny tany Filipy nanoratan'ny apôstôly Paoly io, na izay miseho amin'ny fiainatsika andavanandro, dia izao no dikany. Tsy afa-panadinana manoloana ireo dingana roa nolazaintsika tery ambony ireo ry zareo tany Filipy, na isika koa izany rehefa misy adiady mitranga eo amintsika. Ary raha jerena amin'ny saina tsy miangatra, iza amintsika no afa-panadinana manoloana ireo testa anankiroa ireo,
Ny voalohany ho zizitsika teo dia ny fiheverana ny tenantsika ho mitovy tanteraka amin'ny hafa, ary ny faharoa dia ny fiheverana ny hafa ho ambony noho antsika. Rehefa nahare ny tsy fifankahazoana tany Filipi izy, zany hoe ny apôstôly Paoly zany, fiangonana izay naoriny, fiangonana mamin'ny fony, dia nalahelo izy ka nanoratra n'ireo teny hitatsika ao amin'ny Filipiana 2:1 ka hatramin'ny 5, manao hoe: koa raha misy famporisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindrampo sy fiantrana, dia tanteraho ny fifaliko mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrano tena foana, fa amin'ny fanetretena, dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany, ary aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny any namany koa. Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviany tamin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona, ary rehefa hita fa nanatarehy olona izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Izay ny vaky ny teny. Hitatsika eto fa ny fanafodiny tsy fifankahazoana dia ny fanetretena tena izy, dia ny fiheverana ny hafa ho toy ny ambony noho ny tena, ary Kristy no filamatra ho antsika ny amin'izany. Rehefa afa-panadinana amin'io isika, dia kofehy manara-panjaitra ny fitiavana, ny fitiavanamana, ny fangorahana, ny famindrampo, ny firaisan-tsaina, ny firaisan-kevitra sy ny toetra tsara hafa rehetra. Zay zany ny leson'ny Alahady. Leson'ny Alatsinainy 7 Janoary ny taona 2022, ny loharan'ny firaisan-kina. Ny leson'ny fanetretena, ny fahalemem-panahy, ny fifankatiavana dia tsy zava-baovao amintsika kristiana na amintsika olombelona ihany koa aza, fa noho ny fahotana efa tandra vadikoditra amintsika, mora amintsika ny manadino ny lesona rehefa tonga ny fotoana tokony hampiarana azy. Fa mitondra tena tahaka ny olon-drehetra isika, fa tsy tahaka ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Raha zavatra mahatezitra no mitranga amintsika, dia tezitra tahaka ny olon-drehetra isika, ary mahavoaka teny masika na mandratra fo tahaka ny olon-drehetra, satria hadinitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny lesona zany efa haitsika ara-tsaina, fa ny fampiarana no tsy ampy na tsy misy mihitsy aza. Ity misy fanandramana iray nandalovako, tantara marina izy ity. Voahaingana aho ny fanaiky ara-barotra tamina ramatoa iray tany an-tanàna.
raikitra fahaloha tsy kelikely ilay etam-barotra. Akory anefa ny hatairako rehefa nahazo message messenger aho nanao hoe: ianareo olona ratsy, ataonareo tsy potipotika ny fandoavana ny volanay, ataonareo foinay anga io fanananay io, tsy sitraponay ny nivarotra no nivarotanay anio, fa ny fahaterenay no nanery anay nivarotra azy. Olona ratsy ianareo, olona be fialonana. Zay zany miteny message voaray. Tsy afenoko fa tohina mafy aho nahazo izany fitenenana mandrivorivo izany, satria ny fifanekena tamboalohany dia ny hoe aloha tsy kelikely, ary tsy kely manao ahoana ny alohanay isaky ny mandroa izahay, fa rehefa tafiditra tamin'ilay fifanekena izahay dia tadiaviny handroa azy rehetra miaraka amin'izay. Tamin'ny katezerana be no namaliako hoe: Ramatoa, ny fanaiky hisika fa aloha tsy kelikely ny volanao, dia izao zahay terenao handroa azy rehetra indray miaraka, ataonao fa ho tazana amin'ny hazo anga ny vola aty. Tahak'izay ny teniko. Tonga avy tany ny messenger mandrivorivo koa hoe: olon-dratsy ianareo, tsy mifidy teny avoaka aman'olona. Zay zany ny teny valy niazoko avy tany. Tsy tantiny ilay teniko nanao hoe: tsy ho tazana amin'ny hazo ny vola aty. Teo aho vao nandinika: ianao anie hoy aho tamin'ny tenako, zanak'Andriamanitra, nahoana tokoa moa ianao no tsy miteny tahaka ny mahazanak'Andriamanitra anao, fa mbola mampiasa ny fiteniny zao tontolo izao. Zay zany no eritreritra tonga tao an-tsaiko. Rehefa namaly aho avy teo dia nampidinikio ny feoko. Teny malefaka fa tsy teny mivatravatra itsony no nampiasaiko, ka io eo fa tanteraka tokoa ilay hoe: ny famalina mora dia mampianina ny fahatezerana mafy, fa ny teny maharary mahatonga fahasosorana. Ohabolana 5:12 ny andininy voalohany. Dia voalamina ny olana teo aminay roatota. Nanam-pahendrena manokana ve aho amin'izany hoy inareo? Tsia, raha nanana izany fahendrena izany tokoa aho efa tany ampiandohana aho no tsy ho nampiakapeo, fa efa taty aoriana aho efa nivoaka ny vava ny teny mivatravatra, vao nahatsiaro tena hanova famindra. Ny finoako dia ny fanahy masina iny ny bitsika tao am-poko iny. Nampatsiahy ahy fa tsy tokony hiziriziry hanamaritena katezerana eo aho, fa satria ilay olona tezitra tamiko dia mety manana ny heviny izay tsy voatery ho diso. Hatrany amboalohany ka hatramin'izao dia hitako diso izy, satria tsy nanaja ny fifanekenay, nefa rehefa nieritreritra sy nandini-tena aho, hitako fa fitiavan-tena mpahazo ny olombelona ny azy, ary mety mahazo ahy kio aza. Dia notoneko ny foko ary namboariko sy narenikio ny fitenikio. Ka rehefa hamaly an'io lohateny leson'ny alatsinainy ity isika, dia ny hoe ny loharan'ny firaisan-kina, dia hoy aho hoe ny fanahy masina izany.
Ny fanahy masina no manetsika ny feon'ny fieritreretantsika. Ny fanahy masina no manetsika ny aty fanahintsika mibitsika ao am-potsika. Fa na mivily ho amin'ny akavanana ianao na mivily ho amin'ny akavia, ny sofinao dia handre teny ao ivonao manao hoe ity no lalana ka andehano. Isaia 7:1-2. No tsy ahivy ny apôstôly Paoly matetika ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny torohevitra soratany ao anatin'ny taratasy alefany. Ao amin'ny Efesianina 4:4-3 ohatra dia hoy izy hoe: ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy amin'ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy masina amin'ny fehim-pihavanana. Zay zany ny vaky ny teny. Mibitsika amintsika mandrakariva ny fanahy masina, ka rehefa maheno an'io feo mibitsika io isika ka mampilefitra ny fotsika na ny hambopotsika, matetika dia voavaha mora foana ny olany tsy fifankahazoana rehetra. Indrisy anefa fa tsy mihaino an'io feo io mandrakariva isika. Hita fa lesony fampiharana ny ankamaroan'ny lesontsika tamin'ity indray mitoraka ity, fa tsy lesona teorika fotsiny. Zay zany ny leson'ny alatsinainy. Leson'ny talata 20 janoary ny taona 2024. Fitaovana ampidirina ao amin'ny saina sa fandidina ny atidoha. Ity leson'ny talata ity dia manatevina sy manantitrantitra izay nilazaintsika tamin'ny leson'ny alatsinainy ihany. Amin'izao andron'ny fandrosoana sy teknôlôjia izao dia azo atao ny mitsabo aretina sasatsasany amin'ny alalan'ny fametrahana pile na fitaovana hafa ao anaty atidoha ao, aretina toy ny epilepsia na androbe, ny depression na fahaketrahana, na ilay aretina antsoina hoe aretin'ny Parkinson. Araka izany, hoy ny lesontsika, tsy lavitra intsony ny ahazoana mibaiko ny atidohan'ny olombelona amin'ny alalan'ny teknôlôjia moderna, amin'ny alalan'ny fanitrihana fitaovana ao anatin'ny atidoha ao. Raha ny marina aza ange hoy ihany ny lesontsika, efa naman'ny mitranga izany ankehitriny, satria ireo atotam-baovao sesehena tobaky ny solosaina na ordinateur ao anatin'ny atidohantsika ankehitriny dia tsy misy valaka amin'ireo fitaovana sitrika ka manova ny fisainantsika sy ny fomba fijerintsika. Izany hoe, ny atidohantsika ny fomba fisainantsika dia tsy tahaka ny tehim-by tsy azo folana tsy akory, fa tahaka ny tanimanga azo polesina, tahaka ny spongy afaka mitsentsitra, ka noho izany afaka manova ny fihetsitsika sy ny fomba fisainantsika. Hoy ny Korintiana 1:2 ny 12-12 manao hoe: fa iza no olona mahalala ny ao am-ponin'olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany. Ary toy izany koa
tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanan'Andriamanitra ihany. Fa isika tsy nandray ny fanahiny izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Izay zany nivaky ny teny. Inona no dikan'izany? Ny dikan'izany dia zao: raha ny zavatra izao tontolo izao no amenoatsika, ny atidoatsika, dia ny fanahiny izao tontolo izao no ho azotsika. Hisaina tahaka izao tontolo izao isika, hihevitra tahaka an'izao tontolo izao isika, hamindra tahaka an'izao tontolo izao isika, hiteny tahaka an'izao tontolo izao isika. Fa raha ny zavatr'Andriamanitra kosa no amenoatsika an'io atidoatsika io, dia ny fanan'Andriamanitra no ho ao amintsika, dia io fanan'Andriamanitra io no hampiteny atsika, hampamindra atsika, hanome saina atsika, ary hampahafantatra atsika ny zavatra nomen'Andriamanitra atsika rehetra araka ny andininy novakitsika farany teo. Romanina 5:9. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Fampitahana ny tsy mampitovy ny fanahy avy amin'izao tontolo izao izany sy ny fanahy avy amin'Andriamanitra. Ny Filipianina 2:15-9 izay efa nivakitsika tery aloha ihany, anefa tsy mampaninona averitsika vakina ihany. Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitohina amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manampitoviana amin'ny olona, ary rehefa hita fa nanatarehy olona izy dia nanetritrena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Zay zany nivaky ny teny. Averiko indray izay efa nolazaiko tery aloha, fivavahana amin'ny lafiny pratika, amin'ny lafiny fampiarana no lesontsika. Ka raha tsy manao fampiarana eo amin'ny fiainantsika isika, dia ho very anjambozambony eo amintsika ity lesona ity, tahaka ny rano natondraka lamosingisa hoy ny fiteny, sanatry ny vava miteny anie izany. Zay zany ny lesony talata. Dia miditra amin'ny lesony alarobia 2 janoary ny taona 420 isika, mitondra ny lohateny hoe ny sainy Kristy. Efa novakitsika indroa tery ambony ny momba ny sainy Kristy, izay hitatsika ao amin'ny Filipianina 2:15-9 ka tsy averitsika vakina intsony. Fa inona ary izany no atao hoe sainy Kristy raha nahatadidy isika? Voalohany, sainy fanetretena. I Kristy dia nanana ny endrik'Andriamanitra, izany hoe Andriamanitra izy, nefa nanetretena izy ka naka ny endriky olombelona. Izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Filipianina 2:9. Iza amin'ireo mpitondra fanjakana amin'izao tontolo zao, na ny eto amin'ny nositsika izany, na ny any amin'ny firenen-kafa,
no manaiky mora foana hiala teo amin'ny toeram-piandrianany. Isika rehetra afaka mamaly an'izany fanontaniana izany. Faharoa, sain'ny fakatoavana. Tsy mora tamin'ny Kristy ny niatrika ny hazo fijaliana, nefa na dia nangozohozo teny an-tanany aza ny kapoaka mangidy hosotroiny, dia hoy izy hoe, raiky ô, raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroiko, dia aoka ny sitraponao no atao. Matio 5:2-7. Fakatoavana lehibe izany. Fahatelo, sain'ny fanompoana. Fanofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Filipianina 2:2-7. Faefatra, sain'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Natoky ny rainy tanteraka izy, Kristy zany, tamin'ny zavatra rehetra, tamin'ny naha olombelona azy. Raha tsy zany ve hosahany roso tamin'ny hazo fijaliana izy, sady fakatoavana no fahatokiana no nahatonga ny diany hifarana teo amin'ny hazo fijaliana. Mety tsy ho ireo voatanisantsika teo ireo ihany ny sain'ny Kristy. Raha afaka ny fanakalo hevitra tahaka ny any am-piangonana isika, dia ho nataotsika izany. Ary mino aho fa mbola hahita sain'ny Kristy maro hafa koa isika. De zay zany ny leson'ny alarobia. Leson'ny alakamisy 20 janoary ny taona 2022, ny zava-miafy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny zavatra tiako lazaina voalohany indrindra dia ny momba ny toko sy andininy ao amin'ny Korintiana 1:9-2, izay nomena ho vakitsika manao hoe, fa raha misy manao azy hahalala, dia tsy mbola mahalala araka izay tokony ho fantany akory izy. Amin'ny teny frantsay manao hoe, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Ny tiako lazaina dia zao fotsiny, tsy mbola nahafantatra n'io toko sy andininy io aho, hatramin'izay 5 taona namakeko ny Baiboly zay. Raha ataoko amin'ny teny hafa io toko sy andininy io, dia izao no fahazoko azy. Raha mihevitra ianao fa mahafantajavatra, manam-pahalalana, nandalo-pahaizana, be diploma, aza-mbola mirehirehany amin'izany ianao, fa tsy mbola tapy-pahaizana na tapy-pahalalana akory ianao, fa mbola misy zava-dehibe na zavatra maro na zava-dalina hafa tsy fantatrao. Zay zany ny fahazoko azy. Toko sy andininy mampitandrina atsika, mampiomana ny saitsika manoloana ny planin'ny famonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Kristy zany. Izay mistery anisan'izay lehibe indrindra amintsika zanak'olombelona. Lehibe amintsika ny mistery satria tsy mety ho takatry ny saitsika olombelona voafetra ilay izy. Ahoana no nahafahany ilay zanak'Andriamanitra mandrakizay tamin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina, jereo Lioka 1:5-3, ho tonga olombelona sady Andriamanitra tao am-boky Maria. Manahira-tsaina ny fomba nahatonga ilay tsy manapetra sy mandrakizay ho tonga olombelona voafetra sy mety maty tampoka teo. Izany no ivon'izay antsoin'ny apôstôly Paoly hoe, ny zava-miafy ny toe-panahy
araka an'Andriamanitra izay hita ao amin'ny Timoty voalohany 3:9-10. Izany zava-miafina sarotra amin'ny sain'olombelona takarina izany no hirain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Filipianina 2:2. Misy teboka maromaro eto. Teboka voalohany, izay nanana ny endrik'Andriamanitra, izay hitatsika ao amin'ny Filipianina 2:2-5. Ny teny hoe morfe, endrika, teny grika zany, dia manondro ny natiora mahandriamanitra azy, mahandriamanitra ny Kristy zany, fa i Jesosy dia nitovy tamin'ny ray ampitahao amin'ny Jaona 1:1. Teboka manaraka, nanafona ny tenany, Filipiana 2:2-7. Mahagaga ny toetra mifono mistery amin'ny nahafoizan'i Jesosy ny tombotsoany manokana amin'ny mahandriamanitra azy, mba hahafahany ho tonga olombelona marina sy halaim-panahy tahaka antsika. Teboka manaraka, nanetry tena izy, Filipiana 2:2-5. Tamin'ny nandraisany ny natoran'olombelona, i Jesosy dia niala tamin'ny mahatampony azy teo amin'izao rehetra izao ho amin'ny mahampanompo tanteraka, izay mifanohitra tanteraka amin'ny tanjon'ny Lucifera. Teboka manaraka, farany, fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana, Filipiana 2:2-5. Tsy nisy fomba fahafatesana mahamenatra noho ilay nofidian'i Jesosy, izay efa nomaniny niaraka tamin'ny ray tao amin'ny fikasam-piadanana, vakio Zakaria 4:9-13. Naseho mialoha tamin'ny nananganany Mosesy ilay bibilava, vakio Nomery 1:2-7 sy Jaona 3:1-4. Ary tamin'izany no nahatonga azy ho ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny isika. Korintiana 2:1-2. Indraindray aho mandefa ny fisainako misina lavitra any amin'ny habakabaka, ka hoy aho hoe raha izaho moa no teo amin'ny toeran'Andriamanitra, tsy manao blasfemia akory aho eto, fa mba mandefa heritreritra fotsiny. Raha izaho no teo amin'ny toeran'Andriamanitra, inona no ho nataoko hamahana olana ity fahotana sy fahafatesana ity? Raha te hitazona manontolo ny toetrako aho, dia izaho izay sady marina no be fitiavana, ary tsy be fitiavana fotsiny fa vainka-pitiavana mihitsy. Ahoana no hataoko raha sady te hijanona marina aho no te hijanona vainka-pitiavana koa? Alaiko ambony, alaiko ambany, tsy hitako izay lalana hombako amin'izany fitadiavana alaolana izany. Raha miteny aho hoe alora rangahy samy ho velona Adama sy Eva sy ny taranany aho, aiza ny fahamarinako amin'izay? Satria ny lalako masina sy marina milaza hoe izay manota tsy maintsy maty. Raha tsy saziko izy ireo, dia tsy marina intsony aho amin'izay. Raha hoy indray aho hoe alora rangahy aripako any Adama sy Eva sy ny taranany, aloha amorona olombelona vaovao indray, amin'izay dia aiza indray ny fitiavako amin'izay fotoana izay? Rehefa nandinika aho dia tsy misy afa-tsy ny hazo fijalian'i Kristy no alaolana
afaka mampihavana ny fahamarinana sy ny fitiavana. Voahaja ny fahamarinana satria nampiharina ny lalàna. Dia navangongo teo amin'ny Kristy ny fahotantsika rehetra, tsy azo lazaina tsy marina izy amin'izany, satria i Kristy tsy iza fa ny tenany ihany. Tenan'Andriamanitra zany. Voahaja koa ny fitiavana satria voavonjy ny taranak'olombelona very. Hoy ny Salamo 5:20 manao hoe: mihaona ny famindrampo sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana rehefa milaza ny amin'io fihaonan'ny fahamarinana sy fitiavana io izy. Dia tahaka izay indray ry havana ny famitinana tsotsotra ny lesontsika amin'ny herinandro faefatra amin'ny taona ity. Dia mametraka ny fisaorana ary mametraka ny mandra-pioana vetivety indray ho amintsika mandrakariva ny fahasoavan'ny tompontsika hiara-ivavaka isika. Rainay tsara sy masana indrindra ny an-danitro, atolotrayanao mandrakariva ny saotra ny dera ny laza ary ny voninahitra izay ianao hatry ny taloha indrindra ka ho mandrakizay misaotra anao zahay Tompo noho ny fitiavanao lehibe. Andriamanitra marina ianao ka tsy mamela ny heloka tsy ho voatsara araka ny lalànao masina. Andriamanitra fitiavana koa ianao satria tsy navelanao ho very zahay mpanota, fa nalefanao Kristy zanakao ho faty teo amin'ny hazo fijaliana nisy olo heloka anay. Hoderaina mandrakizay ny anaranao masina. Misaotra Tompo. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.